Romina, ilay vadin-jiolahy. Nosoratany raha fieritreretana. Ho velominy ony miajanirina sy anjariliva. Miaraka amin'ny tahinana antenaina. Le mec, mianja ary rija. Tovorazana mamonjy nandray feo. Anjariliva no nanatotosa. andro faefatra. Dia ahoana ny fandihan'ity raha tiry tiaba? Efa miketrikitsika zao fihinarana mampikorobaka ny lamy zany. Ka le tireur d'élite ange efa sasa mianjy. Mbola betsaka ho ny asa ataony dia tsy afaka mianjely izy a. Ka tokony midana any ambanivohitra faran'izay ange anisany zany mijery raha mbola any Rominahy. Dia sura ve nova mbola hijanona any izy? Ka ny valin'izany fanontaniany lazany mihitsy anie le tsy maintsy fantariny. Zao ary, misy hevitra hitako ty. Mbola mafampana mantsy zao ny ako ny fanafihana nataonay tany iny dia raha tsy mampaninona ny teba dia ndao Cédric na lefa mijery azy any. Tsy misy mieritseritsy ninina mantsy ny olona any amin'izay. Eny, hevitra tsara koa zay an'la zay. Aleo fa irako makany ary le ry. Sura mihitsy. Ahoana le tsary Cédric? Any ve mibofy ny lahy? Tena tsy ady izy raha bainina. Kozy ve? Eno a? Tena sura amin'izany alahy? Efa nijerena sy nanontany daholo ny havana rehetra tany. Efa tapitra voatetiko daholo fa tsy aty mihitsy izy. Fa ahoana ozy ny dadabe sy ny bebe an'la rehefa nanontany lahy aloha e? Tsy fantatro zareo ony izay misy andrabofy e. So dia tsy te laza marina amin'lary zareo e. Tsy haiko aloha fa zay ary ny kozindreo. Ny elao nenina ihany aloha e. Tena efa nanao izay faraheriko aho afa tsy aty mihitsy izy e. Ok ary, dia ahoana? So dia tokony hijanonjanona any ihany lahy aloha. Hijanona anao inona ty ary ahy. Andeha akatra androany ny bandy fa tsy... Dia inona re no ataoko Andriamanitro? Tena mino aho fa injivany naniraka ny Cédric anjery ataty. So ihany fifanofeperako mafy ny olona tao an-trano sy hanorina amin'izana ny toerana efenako. Na zany aiza tsy tokony hijanona ela tao amin'ny kozina e. Raha hijanona aty ambanivohitra mantsy aho dia tena inoko marimarina fa tsy maintsy mbola hiverina aty ireny ekipan'Anjivy ireny. Ohatray Raberger mantsy. Aleo tsy hotononiko amin'ny anarany intsony fa maharikoriko aho. Raberger no itsoko anao manomboka izao satria izany no anarana hahalalana anao amin'ny asa ratsy ataonao. Dia inona re no ataoko e? Hiakatra ny Antananarivo ve? Tsy vao maika ve toy ny lolo fotsy manatonafo any aho? Ary maninona moa raha tonga dia mampilaza amin'ny polisy ahy e. Tonga dia atoro andro zareo ny toerana fiherendry Raberger. Aleo vonono polisy any fa tsy rarahako. Dia ahoana nefa ny amin'ny Cédric? So dia ho voasaringotra amin'ny rarahany indray ny koa izy. Tena hanahirana ihany ty raharaha ty ka. So dia tokony antso any komisera Rajery tokoa ary ahy e. Dia aleo mila hevitra aminy. Fa alohan'izany aloha tokony resaka amin'ny Cédric aho. Asy izy zao raha mahalala hoe nampamono indray ny aho. Aleo velomiko ny findaiko dia antsoko izy e. Dia asaiko miala any amindray ny mandra-pilaminy ty raharaha ty. Andraso aloha. So dia mba tokony hividy puce hafa ary aho dia amin'iny ny tsoko an'i Cédric e. Teneniko fotsiny izy tsy hanoro andraina an'ilay numéro. Amin'izay mba afaka mifandray tsy tapaka izay mianaka. Na izany aza tsy ho atoroko azy mihitsy aloha ny toerana efenako e.
Aleo mailo ihany. Andeha aniraka ny kozina hividy puce ary aloha e. Tena olona tsy vanina mihitsy ka ianao ty. Finina koa dia mampivazavatra ny laohatran'io e. Fa misy inona? Ay, dia tena naniraka olona mihitsy ianao mba hamono andrapofy. Fiza koa nilazan'izany tamin'lahy e. Vao avy ny telefonina eny teo. Faona ozy tamin'lahy? Tena sy naposiko mihitsy e. Ty sahanao ve no mampamono an'iny? Tony aloha e lahy finina ary ty lehilahy be ranomaso ty e. Ao, dia mipetraha ilahy eto anilako eto any a. Vily eto finina ary ty a. Ary fafao amin'izay io ranomason'ilay io dia jereo a. Jereo aza a. Hita amin'lahy. Fantatro fa tena mafy amin'lahy le izy. Ary tena mafy amiko ihany koa saingy safidy ny nanaovako an'io asy io. Eny e. Tsy laviko fa asa ratsy no nataoko ary tena ratsy saingy. Ka tsy hitako mihitsy izay antony tokony hamononareo an'iny amin'izany e. Kalma aloha e lahy e. Kalma lahy. Fa tsy misy vahaolana afakoatran'izany angah e. Tsy misy matoa nandray fanapahan-kevitra sarotra sy goavana ohatrin'ireny letsy a. Tsy olon'olom-pona angeletsy indreny lahy iny e. Jereo azy ireny bandy 5 mirongo fedina mahery vaika no namono azy saingy tsy nafaty anazy. Ka tsy tokony ho tonga amin'ny famonoana ohatr'izany mihitsy ty raha ty rapainina. Azonao natao na nampitamby an'eny. Tsy tokony afara misaosa voroforo zao mihitsy ny fiainatokatrantsika. Eny e. Marina daholo zany zavatra rehetra lazain'ny lahy zany saingy indrisy fa tsy mba nanana toetra mahay manambitamby ohatran'izany a. Zany angamba no nahatonga nano safidy an'ity asako ty. Fa tsy tambitamby zao ataonao amiko zao. Tsy mbola nresaka pahatonina na tamiko na tamin'ny eny ohatran'izao ataonao amiko androany zao ianao. Noho izany tsy biby akory ianao fa mbola olombelona manana fo mangoraka ihany. Tena tsy tsapan'ny lahy ary tsy ho tsapan'ny lahy mihitsy ry Cédric raha ny fihetseham-poko amin'izao reresahako amin'ny lahy zao a. Ka tsy tsapako e. Ny fanapahan-kevitra efa niraisina ka ninona ho fivahan-kevitra teraka ny fihetseham-po dia tsy ho azoko atao tsony ny verin-dalana. Ilao zao mampalahelo anahy. Fa raha za dia efa vonina tanteraka ny fanandina an'ireny lahy. Azo lahy zany sady lahy koa ve tsy mba mahita hoe tsy milamina tsony ny fiainana sy nireny lahy tato ato e. Tsy hitako e. Korotana sy ady foana angeletsy ny ananay ato e. Sy efa fantatro zany e. Zao fotsiny tsy te hiteny aminareo. Ary mino fa noho izany koa no nahatonga ny ala tato. Dia izay sy zay letsony izy ribainina. Ampitonio fosiny sella. Zany ny fiainana miaraka amin'ny sefonjolahy letsy e. Za kosa aloha tsy anaika an'izany e. Tena miady sika sy ianao raha izany noho izy a. Kalme lahy zanako a. Matoa tsy nanafina ny momba tamin'ny lahy dia satria tiako andovanahy lahy. Aoka tsarovalo latsara zay. Zany no mahatonga tsy mitsitsy vola amin'ny lahy. Sa efa nisy zavatra nahory an'ny lahy tato? Na koa hoe nisy zavatra nangatahany lahy tamiko dia tsy nomeko. Valio fa zay lozany lahy mitanondrika eo e. Ka tsy misy ka. Ka tililahy no lasa deba ohatrana sa tsy tililahy? Tililahy ny lalao vola be ohatrana sa tsy tililahy? Valio za fa azy lozany lahy miodikodiny eo fotsiny lesy a. Ka zao ny koziko amin'ny lahy. Tsy maintsy mandimby ana amin'ny asako ialahy rehefa rahatry izay ka tsy akitsony a. Biby midadala lahy noho izany tandreny so medaladala. Azo lahy angamba ny tiako teneniny. Tena Diebo tia mihazo ty a. Allo? Ahoana ry Diebo? Misy kozy tiako resahana amin'ny lahy letsy ty a. Lazao va vonina ianao zay e. Tafaresaka telefonina tamin'ny Romina Cédric. Nga? De manginona aloha lahy dia noy ahy e. Na nontaniko an'ireny toerana misy an'ireny dia tsy mety milazy ny dala. maninona raha forseny e. Marenina ho ahy lahy aloha. Safady Diebo. Ka ho avy amin'izay indrindra le resaka. Efa mba nanerikely azy ihany fa tsy nety nilaza mihitsy izy e. Tsy ampy zay impression anareo. Zany mihitsy. Saingy zao letsy a. Amin'izao aloha tsy mbola ho vitako ny anao eritreritra be amin'iny zanako iny. Ny resaka tamin'ny momba ny famonoana an'ireny mantsy a dia ohatra ny nanana sentiment kely tamin'ny adala. Ka fa azoko ny tiany Diebo koziny e. Aleo fa ataonay rangala izy e. Tsy maintsy mibarataka izy fa aza matahotra ianao. Ataovy izay fomba rehetra nirony aminareny misy an'ireniny a.
tsy hay mantsy hoe mbola ny ambanivohitra ve izy amin'izao say fa niala tany. Efa mainka mitany asa mantsy le tireur d'élite. Ok, voaray izay teba. Aiza ty koa ary misy an'izany magasin cosine rapaina izany le. Sa toerana mangingina be ohatry ty koa ve dia hisy magasin be. Ary iza koa reto mpantimy la manatona reto le. Ohatra mifatrafatra be magaty amiko ange izy zany. Sady amin'izay manao kasiposy daholo ry zalahy sady manafinafy ny endrika. Azy aloha vaiko ny feo ako fa sao dia fantatsy le teo ah. Izy zandry zandray. Fiza koa lisany le. Kalo milay. Andao fotsy olona iaraka aminay tsy ambadika ny kiriatralatsy. Velany lisany ah. Avirao ary angafa ty e. Tsy afa miala aminay zany tsony lay. Tarito aleto ry zalahy. Velany lisany ah. Tsy fantatry lisany angava zanak'i Raberger mibanky. Tsisy rarahinay an'izany le tsy nasanakisa elana sanakisa. Dia ataovy ary zay tia lisany atao amiko raha te ho faty lisany e. Tsy hanao nininona ny lasy raha manaiky anora aminay izay misy andrapofony lala. Azo ny la zany e. Oka fa azoko e. Olona ny raha andrapainy lisany. Efa kopy la zany e. Tsy miala eto zany zay raha tsy mahazo valy tena avy amin'ny la. Sara nga tsy hiteny fa ataovy zay ataonareo tonga dia vonoy ahy e. Tsy hamono ny la zany zay ho ah. Hitan'ny la ty pince ty. Hoay zay hoe lany tsy tiany e. Fa ahoana zao e? Romina, ilay vadin-jiolahy. Nosoratany raha fieritreretana. Novelominy ony mihaja ny Irina sy Anjarliva. Niaraka tamin'ny tahinana antenaina. Le Mec mihaja ary Rija. Tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjarliva no nanan-totosa. Mola itoy